Raha topoko lafinaritra topoko vavy ankafaliana no iarahana aminao amin'ity takariva ity mametraka ny fialantsiny indray topoko lasa topoko vavy satria dia misy fahataranitra no zany fampalalam-baovao eto fahita lavitra ma-TV noho ny fatapatapahan'ny herinaratra dia amin'ny faritra Akorondrano sy ny manodidina avy hatrany dia asainay kosa ianao anaraka hatramin'ny farany ny fampalalam-baovao amin'ity takariva ity tontolo politika aloha amin'ny ankapobeny dia nolavin'ny fitsarana amin'ny sahanany ady atao amin'ny fanjakana avokoa ny fitoriana napetraka ny candidat Lalatiana Rakotondrazafy nandritra ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina farany teo ity fitoriana ity moa dia ny antefabetsaka tamin'ny candidat ny antoko tim Ramatoa Lalaora Valomanana ratsika ny andindiny vaovao. Le surplus de la demande de Madame Rakotondrazafy Lalatiana est rejeté. Laviny fitsarana avokoa ny akamaroan'ny fitarainana napetraky ny candidat Rakotondrazafy Lalatiana avy amin'ny fikambanana Freedom teo anivon'ny fitsarana amin'ny sahanany ady atao amin'ny fanjakana. Nanapaka tokoa ny fitsarana mikasika ireo disadisa-pividianana nitranga nandritra ny fividianana be ny tanàna teto Antananarivo nitotsaina tamin'ny iraika amby 3 jolay lasa teo. Isan'ny laviny fitsarana amin'ny sahanany ady atao amin'ny fanjakana ny fitarainana mikasika ny fanafoanana ny vato azon-dramatoa Ravalomanana Lalao candidat antime noho ny fisian'ny hitovana nataony tamin'ny disam-pividianana ny fampiasana ny teny hoe neny ny mikasika ny sariny tamin'ny afisy izay nilazain'ny candidat ny Freedom fa tsy manaja ny lalàna amin'ny fividianana tsy afa-po ary nilaza ny apakatra andrara any anivon'ny filan-kevim-panjakana ireo mpisolo vavan'ny candidat Rakotondrazafy Lalatiana. Manana nevy ny fitsarana sainga ny lalàna manome anay alalana anao fandravana ka rehefa tsy afa-po ny tena dia manao fandravana ny conseil d'État ny modidiny iny a izay ny heviny mety tsy hitovy amin'ny hevitray dia anao fandravana zany zay any amin'ny conseil d'État. Voaporofo kosa zao fa tsy nisy velivelo ny fandikan-dalàna nataon'ny candidat antime Ramatoa Ravalomanana Lalao hoy ny mpisolo vavany. Po ary misaotra ny fitsarana zay a nampidiana vokany satria topoko voaporofo ny fitsarana ary napotra ny fitsarana zany a fa tsy nisy mihitsy ny fandikana lalàna nataon'ny candidat Ravalomanana Lalao a fa tena naja tsaka ny siandavany lalàna amin'ny fividianana izy. Io zany dia manaporofo fa tsy mandika lalàna zany le hoe neny. Ary efa nitenenina foana zay hoe tsy ka isolé le izy hoe tsy izy rery angeny nampiasany io hoe tao alasora zao a dia nisy ramatoa be ny tanàna koa nampiasany hoe neny io. Tany Tamatave indray a dia efa nisy nampiasany surnom any koa ary maro eraky Madagasikara ny indépendant no nampiasa ny surnom tao anatin'ny bulletin unique sy tany amin'ny afisy. Raha pitso etsy amin'ny tokotany be ny fitsarana amin'ny sahanany ady amin'ny fanjakana Etsy hatrany ny fampahafantarana amin'ny pomba ofisialy Andramatoa Ravalomanana Lalao amin'ny mahabe ny tanàna n'Antananarivo azy.